In this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope. Imafia bisogno tarunque anche chi pamuja. Patuja kanirande ti mezzo tafita anche chi pamuja. Tira ci so se non la già ci fare. Volas no tau. Sfata suo finisce tutto. Fa forte per fatica. Volas no tau. Na pa nulla reno. Na pa nulla irritirna reno. Volas no tau sa. Volas no tau. Mi tocca ne tanto. Volas no iuara. Pre un le fanfado che c'ha. Se non mi lucu ni gitani bali. Para finir mas um ano me lentiki. Maleza ya não achaka unilu. Debatino na sala ni lara citu. Awanatini mafi maseunyana yale deni. Funi na ini. Changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words Haleluya. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany fahasoavan'Andriamanitra, fiadalan'Andriamanitra, fahasalan'Andriamanitra eo amintsika rehetrarehetra indray izay tonga eto androany fa ilay izay miarahaba-nareo amin'ny anaran'i Jesosy ato anatin'ny ity sabata mahafinaritra ity dia hiaraka indray tsika androany ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ato anatin'izao fandaharana izao ary azo antoka sy azo inona ry havana malala fa anatrika antsika tokoa Andriamanitra, tena anatrika antsika Jesosy ao anatin'izao fotoana izao ary izay ny finoantsika. Dia Jesosy teny amintsika manao hoe tongava aminao araka izay inonao. Ka androany raha mino ianao fa manaraka an'izao fotoana izao dia atsapa ny kasika Andriamanitra, ahita voninahitr'Andriamanitra, atsapa ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia tonga aminao tokoa ane izany satria inonao izany. Ary itsika rehetra dia samy efa mino avokoa matoantsika tonga miazakazaka ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Izay manokana dia hatramin'ny maraina rehefa ny aina tao anatina fanatrehan'Andriamanitra mahery vaika. Izay nahatonga antsika talatala ihany koa androany satria ny aina mihitsy izay androany tao anaty vavaka. Hatramin'izao ary mandra-parivany andro izay isarahantsika eto dia tsy atsapa afa-tsy fanatrehan'Andriamanitra izahay, tsy atsapa afa-tsy kasika Andriamanitra tsika rehetrarehetra izay tonga eto. Arabaina manokana ianao mba sambana ianao vao tonga eto androany dia ho aminao anie ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny angatana amintsika ihany koa dia nanaovantsika partage satria be lehibe ny olona tsy mahazo notification. Raha azonareo atao ny partage sy ny mitage ny anaran'ny olona izay efa mety efa mpanaraka antsika eto efa mangetaheta vavaka nefa mbola tsy tafiditra, tsy mahasarotsarotra ny miditra tao anatin'ny page satria tsisy notification antsony mihitsy izao milaza ny fandehanan'ny fandarana. Ka dia entanina foana tsika hanao partage izay eto moa tsy dia tena mba mpanentana be an'izany hoe partage fa ny antony izay tsy ahafahantsika manoatra satria tsisy notification dia mety malahelo ny hafa raha toa ka te hanaraka nefa tsy maharaka noho ny amin'ny tsy fahitana izay notification izay. Izay no mahatonga anay manentana ny partage ataonareo raha sitrakareo moa izany isaorana manokana anareo isaorantsika isaoranay anareo izany.
Hiditra tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra sika sady miandriandry ny olona rehetra izay ho avy sy nareo mbola manao partage ara-paina manokana tsika amin'ity androany ity. Raha samy ianao vao tonga eto androany dia raisina am-pitiavana mpifaliana ary izay zavatra ho tsapana eto ane mba ho tsapanao ihany koa. Raha tsapy izay androany tanan'Andriamanitra ikasika dia ianao ihany koa tsy ho diso anjara amin'izany. Raha tsapy izay androany herin'Andriamanitra mety tsapanay mety hanasitrana raha ao anaty aretina na mety hanova fiainana mihitsy. Raha misy tanan'Andriamanitra horenay amin'ity androany ity ikasika ny fiainanay dia inonay ary irinay ihany koa izany ho tongany aminao. Tsy ho anay rery ihany ny fanatrehan'Andriamanitra fa izay rehetra manaraka ny fangalana androany dia angataka manokana mihitsy amin'i Jesosy hoe Jesosy aza velanao misy diso anjara ireo olona ireo satria tonga eto izy ireo hitady anao. Tsy zavatra hafa no tadiavina eto fa Jesosy Kristy tompon'ny sabata izay ivavahana eto isa-tsabata. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, maefa ny zavatra rehetra manana ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany. Izany no Andriamanitra tadiavintsika eto androany. Ilay Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'ny teny ary mbola amin'ny alalan'izany teny izany no ahafahantsika mitsahatra eto androany. Satria rehefa avy namorona Andriamanitra dia ny teny kosa izy manao hoe ny andro fahafito dia nitsarany ary nandidiny olona izy mba hitsahatra amin'ny andro fahafito ihany koa. Tenin'Andriamanitra no ahafahantsika mitsahatra eto androany. Tsy sitrapontsika, tsy izay nampetentsika na zavatra ny conseillen'olona antsika na toron'olona hevitra antsika hoe mandehana mba mitsahatra hoe dia mba handramo. Fa Andriamanitra mihitsy no miteny antsika androany mba hitsahatra ry havana malala. Ary raha teny antsika Andriamanitra hoe hitsahatra amin'ity androany ity dia afaka matoky sy manateny ianao fa tsy ho verimaina ny fitsaharanao. Tsy verimaina ry havana. Ry Adamaseva dia afaka nitsahatra rehefa feno avokoa ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainany. Nanamboaran'Andriamanitra ny zavatra rehetra izy. No karakarain'Andriamanitra avokoa, voajerin'Andriamanitra avokoa hatramin'ny zavatra kely indrindra n'ilainy Adamaseva. Rehefa nitsahatra izy ireo dia efa olona tao anatina fiadanana, tao anatina fitsarana, fahampiana tanteraka. Satria Andriamanitra fanaperana ny Andriamanitra ny teny tamin'ny manao hoe mitsara. Halleluja. Tianao Jesosy raha tonga eto ianao androany. Isaorantsika n'Andriamanitra mbola fafahantsika vory eto indray androany. Fafahantsika mbola manana izao fotoana izao iaonana eto androany ry havana malala. Anompontsika n'Andriamanitra satria asa fanompony izao ataontsika izao. Sady mivavaka tsika no manompo an'Andriamanitra, mahafoy ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra. Ary anisan'izany izao andro sabata izay atongavantsika eto androany. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ry havana malala. Hivavakantsika dia ametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra. Sady hivavaka ho an'ny tenanao ianao no hivavaka ihany koa ho an'ny olona izay eo akaikinao eo mpanaraka ny fandaharana antsika rehetrarehetra eto androany. Hifampitondram-bavaka, hifampitantantsika androany dia hiteny hoe Jesosy mba kasio reto namako reto. Raha natsapa ianao androany efa tena nokasihan'Andriamanitra ny fonao dia mba hangatao koa Andriamanitra hikasika azy. Raha natsapa ianao fa efa notahian'Andriamanitra dia mba hangatao koa Andriamanitra hitahany ireo namanao ireo rahavavy sy anadahanao izay tonga eto androany. Raha natsapa ianao fa nitondra fahasoavana ho anao ny fitandremana ny sabata dia mba hangatao koa androany hoe Jesosy mangataka koa amin'ity androany ity mba hitondra fahasoavana ho any reto rahavaviko sy anadahako reto ny fitandremako ny sabata, ny fitandremany ny sabata. Ka na dia sapany azy izy nitonga eto androany dia efa hatsapa sady ny tsirony izany fiainana miaraka amin'Andriamanitra izany. Hanandrana izy androany dia hatsapa fa mamy izany ary tsy aly intsony izy mandrakizay. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny sambatan'olona, ny isan-tokantrano izay tonga eto androany.
na ny mandalo eto fotsiny any azy mety misy olo tsy afaka mijanona eto mandritry ny ora telo zay rahantsika fa mety apaha-potoana ny ahafahana mijanona eto satria mbola betsaka ny zavatra ataony tsy maintsy atrehany fa na dia fotoana fohy azy ahafahany zany olo zany anaraka an'izao fotoana izao ry havana malala dia angatahantsika Andriamanitra angatahantsika Andriamanitra mba hiasa angatahantsika Andriamanitra mba haneho ny heriny amin'izany olo zany angatahantsika Andriamanitra mba hampandalo amin'izany olo zany ihany koa ny fahatsarany haleloia misaotra anao zay Jesosy voninahitra ho anao anie Jehovahandriamanitra voninahitra ho anao anie Jesosy ny fahatongavana eto androany Jesosy hanome voninahitra ny anaranao indray izay Jesosy malala tamin'ny herinandro iny namakivaky ny herinandro izay Jesosy nataonay izay nahafa-po ny patron anay raha niasa zahay nataonay izay nahafa-po Jehovahandriamanitra ny mpampianatra anay raha nianatra tany am-pianarana izahay tamin'ny herinandro iny nataonay Jehovahandriamanitra izay nahafa-po ny ankohonanay tao anatin'ny tokantrano tao nataonay avokoa zany Jesosy tsy nanana fotoana loatra ho anao zay Jehovahandriamanitra nifaly taminay ireo mpampiasa ireo mpampianatra ny ankohonana sy ny tokantrano nifaly taminay ny olona manodidina anay satria nanao zay nahafaly an'izy ireo zay Jehovahandriamanitra raha nivoaka ny maraina ka nody ny arivo raha nisahirana sy ny sasatra isanandro Jehovahandriamanitra dia nifaly tokoa izy ireo Jehovahandriamanitra fa androany natokanay ho anao zao fotoana zao Jesosy ianao nataonay faly androany mahitanay eto Jehovahandriamanitra mba tianao zay mahafaly anao ihany koa zay satria fantatray fa na ny asa zay nataonay na ny fianarana zay nataonay na ny hery sy ny tanjaka zay nentinay namakivaky ny herinandro ka nikarakarana ny ankonanay Jehovahandriamanitra ianao avokoa no anton'izany rehetra zany ianao no nanome ianao Jesosy no nanolotra ianao no nanavao isanandro ny famindramponao teo amin'ny fiainanay ankehitriny zao fotoam-bavaka zao Jesosy fotoam-bavaka tianay iankinana tanteraka indray eo amin'ny fanatrianao anakinanay ny aminay manontolo eo am-pelantananao ny fiainanay ny fonay ny sainay ny fanahinay ny aminay rehetra Jesosy ankinanay eo am-pelantananao anatin'izao fotoam-bavaka zao Jesosy malala atolotra ianao ambongadiny miaraka amin'ny fotoananay Jesosy ny fonay ny sainay ny fanahinay hiditra eo amin'ny fanatrianao Jesosy malala andrany mangataka aminao zay mba anaiky ihany koa ianao andray anay Jesosy misy olona tena mangetaheta Jesosy misy olona tena mitady anao fatratra Jesosy misy olona tena maniry anao Jesosy malala ny fony ny sainy ny fanahiny misy olona tena mitady anao Jesosy akaikin'izay rehetra miantso anao ianao hoy ianao hitan'izay tsy naniry ianao hoy ianao amin'ny firenena zay tsy natsona amin'ny anaranao manao hoe ty tsisy natsona tamin'ny anaranao zay rehetrarehetrarehetra Jehovahandriamanitra fa mahagaga Jesosy fa indro fahitanay ianao voakasika amin'ny fonay dia mahitanao voakasika amin'ny fanahinay dia mahitanao Jesosy mahatsapa ny fonay torotoro eo anatrehanao Jehovahandriamanitra anokatra ny fonay zay amin'ity androany ity hiditra ao anatin'ny fanatrehanao Jesosy fa ianao ihany koa androany tianay mba hanokatra varavarana Jesosy malala tianay mba hanokatra ny varavaranao koa ianao hidiranay fa te hiditra ao anatin'izany zay Jesosy te hitsofoka ao anatin'izany fanatrehanao zany zay Jesosy malala tao amin'ny fanahinay androany tao amin'ny fonay androany tao amin'ny Jesosy zay rehetra mombanay androany haleloia misaotra Jesosy malala misaotra Jesosy amen Jesosy
antsika ny fon'Andriamanitra androany ry havana malala. Misokatra ho anao ny fon'Andriamanitra androany. Raha tonga eto ianao, mety nihita aminao ny fon'ny olona ny ambadimbadika any. Mety misy olona ny tena tezitra mafy aminao mihitsy amin'izao fotoana izao. Tena vinitra aminao mihitsy. Tsy te hijery anao akory azy. Vao mieritreritra anao fotsiny dia mahasorena azy. Fa Andriamanitra androany mijery anao. Misokatra ho anao ny fony. Misokatra ho anao ny fitiavany. Misokatra ho anao ny tanany. Ry havana malala. Ny lanitra mihitsy nefa nisokafany Jesosy mba azonao idirana. Ry havana malala. Halleluja. Aza malahelo ny fonareo i Jesosy. Minoan'Andriamanitra ary minoaiko. Fa ao an-trano raiko misy fitoerana maro ho ny tenin'Andriamanitra. Misy fitoerana ho anao ry havana. Ny fitiavan'Andriamanitra anao. Tsy niandry anao ho tia azy izy vao tia anao. Tsy niandry anao hankatoa azy izy vao mahatoa anao. Ry havana malala. Misy fon'Andriamanitra androany mitempo anao ry havana. Misy fon'Andriamanitra androany maniry anao. Te azo amin'ny fonao io Jesosy. Halleluja. Tatsika androany iran'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Tatsika androany lala ho Andriamanitra. Ny fitiavanao Jesosy. Lala Jesosy. Tsy takatry ny saiko. Halleluja. Lalinao ay Tompoandriamanitra. Nitanisa ny fitiavanao. Notsemelinao ry Tompo izany fatra. Lalinao ay ny fitiavanao. Namoreka Jesosy amin'ny manao Rehetra fotoanao. satria lalao aletra ny fitiavanao. Lalinao ay ny fitiavanao. Mbola tsy miampilatra aminao ny antsoko. Tehindranao ry Tompo nanolotananao. Avy aho iandao, avy aho sakaizako. Ny foko anao miray kipity. Lalinao ay Tompoandriamanitra. Nitanisa ny fitiavanao. Notsemelinao ry Tompo izany fatra. Lalinao ay ny fitiavanao. Miandroko rehetra fotoanao. Lalinao ay ny fitiavanao. Uyanao miteana iniera. Asa mitsigera. Irony utanao. Fasao kirifu. Avy aho iandao, avy aho sakaizako. Ny foko anao miray kipity. Lalinao ay Tompoandriamanitra. Nitanisa ny fitiavanao. Notsemelinao ry Tompo izany fatra. Lalinao ay ny fitiavanao. Miandroko rehetra fotoanao. Lalinao ay ny fitiavanao. Jesosy malala. Ireny anatrao manjoy ny fanahy. Mitondra fanesena. Ny fiainako tontolo miaraka aminao Jesosy. Miaraka aminao. Lalinao ay ny fitiavanao.
mihoatra tsy Andriamanitra anao raha voatanisanay ny fitiavanao anay. Raha tapitra ho voatanisan'ny sainay avokoa Jehovah Andriamanitra. Toa kely loatra. Ny ampahampahany amin'ireny mba tany sainay rehefa sabata ohatra izao. Raha tao anatin'ny herinandro Jesosy tsy voatanisanay ny isa minitra isa-tsekondra raha ataonao anay Jesosy manala. Tsy voatanisanay Jesosy. Androany izay mahatsapa fotsiny fa ny fitiavanao kay ny ankinanay nandritra ny herinandro iny. Raha miankina tamin'ny zavatra hafa izay Jesosy, afaka niova tao anatin'indray mpimaso ny fiainanay. Firifiry moa ny olona Jesosy malala. Ao anatin'indray mpimaso ny fiainany. Dia mitsombadika. Lasa ratsy, miaratsy. Ao anatin'indray mpimaso misy olona afaka marary tapaka miditra hopitaly. Ao anatin'indray mpimaso misy fampitiam-piainana, misy olona tapitapika lasa ny ampigadrana. Ao anatin'indray mpimaso Jesosy eo misy olona afaka potika fananana. Fananana andritra ny herinandro izay no tahinao sy narovanao. Be dia be izany Jehovah Andriamanitra. Tsy voatanisanay Jesosy. Zavatra fantatray fotsiny androany dia tsara ianao. Andriamanitra tsara ianao. Ny zavatra nataonao rehetra hatramin'izay dia tsara avokoa. Nanomboka tamin'ny famoronana ny tany sy ny lanitra izay rehetra eo aminy. Nepita tany amin'ny fiavian'i Jesosy. Natongavan'i Jesosy ny fataonay teo ambony hazo fijaliana. Ny asa mahagaga nataon'i Jesosy rehetra hitan'ny masonay Jesosy voasoratra ao anatin'ny Baiboly, miatra amin'ny fiainanay tsy nay avy. Tsy nisy zavatra tsara nataonao Jehovah Andriamanitra. Naiky ny fahatsaranao izay Jesosy. Androany mandalo eto amin'ny fiainanay ianao. Raha nisy olona eto Jesosy, sendra mba tonga eto fotsiny izany olona izany. Manaiky ianao mba handalo eo amin'ny fiainany ihany koa. Ry havana malala, androany Jesosy mandalo eto amin'izao fandarana izao. Nareo rehetrarehetra tonga eto ireo dia samy efa nandalovan'i Jesosy tamin'ny alalan'izao fandarana izao nareo. Matotonga eto androany. Inona ny zavatra ilainao androany? Inona ny zavatra tadiavinao androany? Ry havana malala, mandalo eto amintsika amin'izao fotoan'izao ilay Jesosy. Ilay Jesosy tsy sarotra tadiavina, tsy lavitra be tahaka ny nohon'ny olona sasany azy. Fa ilay Jesosy farak'izay mora atonina ry havana. Hiteny ianao sangidy. Inona ny ao anatinao? Afaka manala loatra ianao androany. Fahatongavan'i Jesosy mandalo eo amin'ny fiainanao. Teneno ry havana malala, mandalova eto ianao Jesosy. Mandalova tatokantrano Jesosy. Mandalova eo amin'ilay tafidrivotra Jesosy. Mandalova eo amin'ny fiainako Jesosy. Halleluja. Afaka miteny mihitsy ianao androany Jesosy hatsangina satria mandalo eto ianao.
Kristi tsy avelako mandalo fotsiny ianao faramba mety manosina fiainako. Alleluia. Mena Jesosy a. Aminy fa ianao matotonga eto dia olona tsy nanaiky nangina ianao ry havana malala. Tsy nanaiky nangina ianao na dia betsaka aza nisakatsakana ry havana malala. Iza tamintsika teto ry havana no tsy voasakana. Rehefa andeha hiantsoantso mafy an'Andriamanitra tsika. Rehefa andeha hitady mafy an'Andriamanitra tsika. Rehefa hiantso an'Andriamanitra tsika dia samy nandalo sakana daholo. Raha mbola moramora teo, raha mbola tsy dia nika mafy, ohatrany tsisy mpanaka. Tsy nampaninona ny olona satria tsy nanelingelina ny olona Bartimeo ry havana. Raha niondrikondrika teo fotsiny izy, ny teny moramora teo hoe ry Jesosy zanaka Davido, mamindrafo amiko. Tsy nampaninona ny olona zany satria tsisy olona naheno. Tsy nataitra ny olona zany satria tsy nanelingelina amin'ny manodidina. Fa amin'ny fotoana ianao manomboka mika mafy ry havana malala. Manomboka voaelingelina amin'ny manodidina anao. Manomboka taitra ny olona. Manomboka miantso mafy ianao. Ary tsy vita nitaitra fotsiny olona fa manomboka manakana ny olona. Tonga ny sakatsakany isan-karazany. Tonga ry havana malala ny teny mafy isan-karazany, ny teny marary, ny fietsika, ny zavatra maro. Satria manomboka reniny olona rehetra fa miantso Bartimeo. Bartimeo kosa nefa tena fantatra fa ireo olona manaka anazy ireo mety nanampy azy ireo, mety nanome sakafo indray mihinana ho azy ireo raha nangataka izy, mety nanome fanafody indray mandeha ho azy ireo raha sendra narary izy. Fa tsy haindreo nanome fahazavana amin'ny Bartimeo ravana. Bartimeo tena fantatra fa raha zavatry ny nofo dia vitandreo olona ireo nanome azy. Tsy vitany hatramin'ny farany akory azy satria tao tsy vitandreo olona ireo akory ny nanala Bartimeo teo amin'ny toerana mahampangataka azy ka nanamboarandreo olona ireo fiainana mamirapiratra soavy mahafinaritra. Ry havana malala, ary nahatonga ny Bartimeo tsy nitsahatra ny antsoantso mafy satria fantatra fa tokana ihany ny afaka hanafaka azy io. Tokana ihany ny afaka hampahitana azy ny zavatra tsy hitany hatramin'izay. Toka ihany ny afaka hanalana azy ao anatin'ny aiziny na hajamba azy hatramin'izay ka hampahiratra azy. Hampahirezako anao foana manao hoe ninina mety sakatsakana ry havana, ninina mety tabataban'ny olona, manomboka mitodika any aminao ny olona satria ohatra ny hafa kely ny fiantsonao an'Andriamanitra, ohatra ny ova ny fomba fiantsonao mafimafy kokoa tsy toy ny teo aloha, dia manomboka mitodika ny olona dia miteny aminao hoe okizay, aza miantso tsony, mandreraka anay ny feo anao, aza teteny aminao androany, aza mitsarina amin'izany ianao. Maherezitsika rehetrarehetra fa rehefa reny Jesosy ny fitarainanao sy ny antsoantsonao dia Jesosy ihany ny hanome anao fahazavana. Jesosy ihany ry havana ny hampahiratra amin'ny masonao. Halleluia. Notontsika tira anankiray mahafinaritra be ty. Hampahery ny tena tsikitsika androany dia tena mahery ahy Jesosy aho. Mahery ahy fiavantananao. Mahery ahy Jesosy aho. Efa eo aminao ny ahy. Mahery ahy Jesosy aho. Efa renao ny antsoantsiko. Halleluia. Mahery ahy Jesosy aho.
Lanang di ketra kamavesa trani fu Nubatano nefatsinalalaku Res nifanatono atangur Tinetini Aja susanau Timanati Apa ini tuh dia kenapa Maera? Mahera faatana now Mahera fifaeya now Natanga no katafatsanga nindai Mahera laftanunya tanzai Farisau Nisandata now Nautut casa funeral si tunga la facci Ada turun kata Nautut casa mi barbar famiglia mangia ya facci Ni casi kaya non si nita battabe Figna non dai avvocati Non piacano adetta fatici Né ti non è che c'è Cigaretti. Mahera fa altana now Mahera fa eya now Natanga no katafatsanga nindai Mahera laftanunya tanzai Ifarisau Nisandata now Haleluya, jangan nama Maera. Mahera fa altana now Mahera fifa eya now Natanga no katafatsanga nindai Mahera laftanunya tanzai Ifarisau Nisandata Jesús malala. Ulana lem tol zeret Jesús ya. Pamagaga para sa maes. Ulla faruflav, ulla malem. Kelyain, malesles. Matawatava kanusa. Para tsanga no Jesús malalo. Nunier no Jesús ya. Tsafakireare. Razo tena na izao Jehovah-Andriamanitra. Fa nerinao nampahery anay, nerinao nafana mijoro. Alleluia. Misaotra betsaka Jesosy io. Za rehefa namalala tena teteny aminao. Rehefa nanao délivrance zay tamin'ny herinandro iny. Dia nisy vehivavy anankiray nataonay délivrance. Io vehivavy io dia rehefa vao nanomboka ny fotoana niresahanay voalohany dia avy hatrany izy dia tsy nahateny fa nitomany izy
avana malala navezatra ny fony hitanao mihitsy hoe olona trotraka izy reraka izy dia matahotra zao foana ny teneniny hoe mipanika be foana ozy izy matahotra foana miororo ary olona nalemy teo aleon'ny fiainana nalemy teo alohan'ny zavanizy nalemy teo alohan'ny olona zay nanao tsinitsinina azy nandritra ny taona maro ary niaina tao anatina tahotra sy fahahosana zany olona zany dia nitomany dia nitenenina hoe mitomany fa tsy manino anatsona ranomasy fa fotoana amin'izao alleloia dia rehefa nitomany mafy izy dia nanomboka ny vavaka izay ravana malala nomboka nanao délivrance izay tondra mavaka azy izay dia natao ny délivrance halleloia any zavatra nahagaga rehefa vao vita ilay délivrance dia nahery izy nahery lasa nisy zavatra nilatsaka tao anatiny tao hery lehibe nahagaga tsy takatry ny saina zavatra tsy voatohatra ny hatramin'izay lasa tohatra alleloia gaga be zay dia ozy izy hoe voaka ny trano ozy izy tsy natahotra tsony ary nafinaritra dia nivadika teny aminy ny ravana malala ny fahefana nomen'Andriamanitra azy ny fahefana tena ampelantanan'ny olona nampahory azy hatramin'izay any ka lasa ny olona nampahory azy sy ny manodidina azy indray ny akohaka landohalika ny fona sy ny valo taona ny teny tamana hoe mifona tsy nentiny nataoko eto ambavaka alleloia nefa olona nahery teo anoloany foana hatramin'izay hitanao le avana Andriamanitra rehefa manome hery ny olona dia mifindrana amin'ny olona iny ny fahefana mifindrana amin'ny olona iny ozy aho mantsy azy hoe fa taro manomboka androano mantsy azy fa ianao tompony lakile alleloia any aminao amin'izay zao ny teny fa tsy any amin'ny olona tsony zany ny olona rehefa novainy Andriamanitra ny fiainany ravana manana fanapahana ny olona miseho azy mahery eto amin'ity zao tontolo izao ity tsy nisy nahery ohatran'izany Goliata zany goava be ngeza be matanjaka be mampiororo be feo be fa vadikilonjo ray dia nahazena azy ary nahafaty azy ka nikaraboka tamin'ny tany ravana malala zany ny olona miseho mahery eto amin'ity zao tontolo izao ity voazerana vadikilonjo ray any zanak'Andriamanitra tsy vaty be tsy vaty malao fa vadikilonjo alleloia manana vadikilonjo ianao ny ampelantananao eny nomen'Andriamanitra anao ny vadikilonjonao ampiasao ry havana malala ny fahefana nomenanao ampiasao fa manana ianao rehefa zanak'Andriamanitra tsy anao tsony ny ampiororony ty zao tontolo zao ty fa eny ampelantananao ny hery havana malala satria tsy ny hery ny nonjorony Davida teo anoloany Goliath fa ny herin'Andriamanitra miteny izy manao hoe ianao manatona amin'ny lefim-poisy ny sabatra fa za kosa manatona anao amin'ny hery teo amin'ny anarany Jehovah Andriamanitra alleloia fa zany konetinao manatona ny fahavalonao amin'ity androany ity ry havana malala za ty ampahery anao androany raha mandalo ady ianao amin'izao fotoana izao dia tenen'Andrano hoe Jesosy aho mehery ahako mehery aho Jesosy fa za koa temba ho anisan'izany aho alleloia tiako hifindra ty ampelantanako Jesosy ny fahefana nananandreo dia volona mpahory ahatra amin'izay ireo fa ho afindran'Andriamanitra aminao zany ho afindran'Andriamanitra aminao zany alleloia mena Jesosy tompo tsy vitany heriko irery ny anatrika izany ny hery ato anatiko mety ho reraka fa androany tompo aoka ny herinao no heriko eratsika zany ny herinao tompo no heriko Jesosy ny herinao tompo tsika rehetra misaka ao anatin'izany izy zany tsika dia angataka ny herin'Andriamanitra
Jesosy rerak'izay eto amin'ity tany ity raha tsy manohana anay ianao misaotra anao fa tsapanay tokoa ankehitriny fa raha herinay nandehananay dia efa ely zay nefa niany efa ely zay nefa teny eo aok'izay asoa ihany fa eo ianao halleluia soa ihany fa eo ianao mena Jesosy misaotra betsaka Jesosy malala mankasitraka any amin'ny herinao manohana anay halleluia fa tsy reraka ianao na dia nisy fotoana zay nenay sarotra tohanana nisy fotoana zay nenay Jesosy zay mihitsy miala tsy tohanana fa mbola miezaka foana ianao manarina anay miezaka foana ianao manangana anay Jesosy malalo misaotra betsaka anao zay Jesosy ataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany ampahirezana anao ry havana malala hoe tentsika androany hoe
Rehetra dia andray an'izany tena andrayntsika halleloia. Nisy tsara teto nisy toriteny momba ny kirosy raha tadidinareo dia nyteny tamin'izay tao anaty toriteny hoe raha mino an'izany ianao dia ho tanteraka aminao zany anagaga ary avana malala atanteraka taminay ilay kirosy. Nisy tena finaritra tamin'izay hoe maromaro moa zany tena nisy tena tanteraka taminay ry havana tena arabaka teny nandinika izay mivata tatrany dia nanao aleloia fotsiny Jesosy lehibe loatra ianao aleloia tanteraka taminay tsara ingery havan'Andriamanitra Andriamanitra tsy mandiso fanantenana ary Andriamanitra tsy miteniteny foana izy amin'ny teny amintsika fa izay rehetra tenina fotsiny dia nataony ho tanteraka ireny matoa soratana tsy angano ireny tsy tantaraina mampatory fa ny tenin'Andriamanitra rehetra matoa soratana dia nataony ho tanteraka ny fiainantsika ireny. Fa ny mahavoantsika indraindray tsika tsy mino nisy teny zao tao hoe ny arenan'ilay lava-tsanganana dia ho afidany aminao tsodrana azo ny kirosy dia ireny inge avana tokony ho tanteraka fa mahafinaritra Andriamanitra tsara Jesosy mialohan'ny idirantsika amin'ny fiderana dia ianao ataontsika ity raha mahafinaritra ity aveantsika ilay hira andray mandeha ina dia tao fandarana efa voasoratra ho mpandresy ianao voasoratra ho anao ny fandresena tsy ho an'ny olona atety havana tsy ho an'ny mpanomposampy tsy ho an'ny olona any amin'ny doany sy ny olona mbola mivavaka amin'Andriamanitra hafa ny fandresena fa nysoratan'Andriamanitra ao anaty baiboly dia izay olona mino ny baiboly ka mankatoa azy dia voasoratra ho azy ny fandresena voasoratra ho antsika rehetrarehetra halleloia. Nao ataontsika ity raha mahafinaritra ity androany ao aoriana ny tiry ity dia anao fiderantsika raha hoaritsika ataontsika izany raha mahafinaritra be zany.
Alléluia. Hiditra amin'ny fiderantsika amin'izao fotoana izao dia mino fanaherintsika tao anatin'ny fiangonana, tao anatin'ireny vitsivitsy maromaro izay nentina tamintsika androany ireny. Minona fanahery ianao raha ny satry moa dia fampahirety foana fa manapetra ihany ny fotoana. Izany efa mio fanahery ianao, alleluia, tao anatin'ireny fotoana mahafinaritra be ireny. Samy mahery ny havana malala, samy mahery. Raha tsy mandresitsika amin'ny fivavahana dia maty antoka tsika. Andriamanitra efa nanomana fandresena ao antsika. Raha teny Jesosy hoe ty amin'izao tontolo izao ilay tananao fahoriana dia nampino hoe nefa matoky. Fa za efa naresa izao tontolo izao. Ny dikan'izany dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe manao trano mmpandresitsika amin'ny alalan'ilay ty atsika. Tsisy antony tokony hatahoranao. Mamakivaky fiainantsika indraindray eny amin'ny andavanandrontsika eny. Mamakivaky onjan-drano, indraindray manafiotra, indraindray tony. Fa ny zavatra tsy azonao adinoina dia Andriamanitra eo anilanao mandrakariva izy. Na amin'ny ranomasina amin'ny fotofotona tamin'ny fotoana izay nifaliana, ny mpianatra ravana dia teo foana Jesosy. Na teny ambony ranomasina, na nisy fotoana ihany koa niara-nifaly izy ireo, niara-nisakafo, dia Jesosy teo foana. Fa tsy rehefa teny ambony ranomasina ihany fa rehefa ankoatran'izay dia tsy teo intsony Jesosy. Andaontsika hiara-mandeha amin'Andriamanitra. Alleluia. Io hitanao fa finaritra ny fiainanao. Jesosy tsy hoe mpanao fahagagana fotsiny fa Jesosy mihitsy ny fahagagana mandehandeha. Izay miaraka aminy dia miaraka amin'ny fahagagana. Tsisy toerana nalehan'i Jesosy tsisy fahagagana izany. Fa rehefa eo izy dia misy fahagagana eo. Satria izy mihitsy ry havana fahagagana. Raha mitady fahagagana ianao dia mahay lavitra Jesosy. Mahay mihoatra lavitra izy. Ary fahagagana manova fiainana mandrakizay ny azy. Fa tsy fahagagana mampiorakoraka eo eo fotsiny dia avy eo miova indray. Avy eo miverina amin'ny taloha indray. Tianao Jesosy a. Idiran'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao dia sady miditra tanaty zoom ihany moa ny ankizy izay manao fidirana iaraka eto amin'ity androany ity fa andro kely fotsiny tsika. Safady. Tsika moa rehefa eto dia fetim-pianakaviana eto e. Tsika miara midiran'Andriamanitra. Mahafinaritra foana ilay mba miaraka mahita ny ankizy ao amin'izay maresy mandindia, miveran'Andriamanitra, mifaly. Dia izay no fahafinaretantsika eto androany. Alleluia. Eny ary. Lasa tsika idiran'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao ilay ely ty tsy nataontsika dia ataontsika ilay androany idirantsika an'Andriamanitra. Alleluia. Eo ary vonona eo antsika fidirana miaraka amin'ny groupe zay maharesy eo antsika rehetra. Alleluia. Ho an'i Jesosy. Groupe zay maharesy miaraka aminay eto fidiran'Andriamanitra androany. Alleluia.
Pandian bekitana Yana Pablina Takuna kama flauta pitaino de manto passo Eta caique il paradisha Cadê Silino Kelly Makena kely mpandia am Jesosy Davida kely mpidiran'Andriamanitra rehetra alleluia Mahafinaritra Nao matantsika andray ary tiry ty fa elaela tsy natao aorian'ny tiry ty de aorian'ny tiry ty de manao moa izy teo mangataka hira andray nareo afaka mangataka hira nareo mpiaraka aminay mpijery aorian'ny tiry ty fa tsy tonga de zao manjary tsy hitandray izy any ambony andro iza satria manaraka sady fa rehefa tapitra ny hira de afaka mangataka hira anankiroa zay hira roa tonga voalohany eo aorian'ny tiry ty fa tsy zao de zao no alefatsika ty hira fiderana ny tenentsika hira mihetsiketsika zany ndao ary iza nanombokaza farana erika de matomboky erikaza mihitsy zany erikaraka Nipetraka ambony ny seza fiangonana mitany ny fitoeran-tongony milanitra ny tanàna nipetraka ambony ny seza fiangonana mitany ny fitoeran-tongony ele fa dia tudo mampiavaka azy
Saotratsika rehetra mandray anjara misy nangataka hira amizay be nisy nangataka mba tany ambony be tany zay matsy le tenenina hoe alao tsy le amle alo kely de alo be de mangataka de misy nangataka tao olona miavaka anao an'ny TDL ony raha nabaviama ny nangataka anazy olona miavaka koa anao raha nabaviama da ho ary halleloia mbola miaraka amy groupe zay maharesy antsika nitsanavatsika an'ilay hoe soianiny miray satria tsy ira fiderana le izy fa ira mietsiketsika zany raha navavy marina aty ana no ataotsika ira mietsiketsika zany hoe ira tena anaty fiderana mampietsiketsika mampientanetana andao olona miavaka anao Cristo
aveva tamin'ny fomba nafinaritra. Iza misy Raha reny aloha zao tsy ataontsika lira hoe soiany ary ira hoanao any dadilove zany hoe mihetsiketsika ie ndao io zany ny etsiketsika zany. io zany ira hoanao amaraparanatsika ny fiderana eo ary tiana manaratsika fiderana amin'ny eronaretsika vovanao an'izay araroty androany farapalany dia rahantsika an'Andriamanitra asaritsika. Eo ary Alleluia. Eo lay mazay vady lay zany no mipotra Kami fitiavanao tsy misy fetra ny fiainako jiaby vokoanaarentanomenao harenakelananako ny mba averina kay fa tena mahafinaritra be le hira teo sotra ny amboarantsikatsika tam'le hira teo mba averitsika mba mangataka manokana zany mba averina eo groupe zay maresy averitsika zay dia manantena tsara indrindra avy aminareo ho any Jesosy atotsika n'Andriamanitra tsara indrindra sotra manome hira fa tena mahafinaritra
Ewas, amaranantsika ny fidy raha midirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Hira ho anao afaka mandio any Jesosy ko sady hira ho anao no andio Ni fiainako jiaby alentanonao harena kely andanako ny heriko manontolo Patsihina fanatingezina miunikeo imasunaa iverasakadana nyanarana ifenako jiaby vokoana kalaitanoninawa vokoana arina kely andanako vokoana ny heriko manotoka tsy nalaina reo amizay maresy amizao fotoanzao Alléluia. Tena misaotra manokana andrana-bavy ambaratsika izy tena nakasika ny foky zany le hira fiderana zany tena lentika ty anatin'ny fosy fanahy mihitsy le hira fa makasitraka indrindra hitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany aritsika am'izao fotoan'izao ary raha hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika de mangataka anao hoe naiza naiza toerana misy anao am'izao fotoan'izao ao indreo ny lohanao fa hivavaky tsika angataka ny tenin'Andriamanitra mba hidina irotsika amitsika tsirairay avy anasitrana ane ny tenin'Andriamanitra tena apitrakanao ane ny tenin'Andriamanitra amoky anao ane ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Hivavaky tsika am'izao fotoan'izao. Jesosy malalo misotranao zahay misotranao zany amin'ity fotoanandroany ity zay mbola fotoana fahanay tonga eto indray mididina ny seza fiandriananao miandrandra le loharano velona hidina hiboiboky aty anatinay tsy mety ritra tompo
fa gindray tsiray avy amin'ny alalan'ny teninao androany mijoreto alohanao indray ny fitaovana jesosy eo mijoreto alohanao indray ny fitaovana androany fitaovana fotsiny ihany fantsona ihany fanainao masina pidina ny teny atao anatiko androany dia hosony isotry ny fampaherezana isotry ny fahazavan-tsaina ka ny teny rehetra zay toriny eto dia hosorana amin'ny rananao jesosy a hitsatoka anatin'ny fona itsaray avy isaky ny litera anankiray zay tonono ny tivavako ity androany dia hitsatoka anatin'ny fondretolona ireto dia anangana hitantana anazava ny lalana ny teninao zay zarainy eto amin'ity androany ity sotra jesosy ny fanatrena rasy tsy mahazo manelingelina na amin'ny lafininana amin'ny lafininina fa tsy maintsy voatory ny sitrapon'Andriamanitra misaotra betsaka jesosy a mitenena fa voninkianao anao zay halleloia amen ny ataontsika tira mahafinaritra be ty izay ataontsika elohan'ny toriteny ny teninao Andriamanitro dia feno fitiavam-pandehibe ndao ataontsika izany zany ataontsika mpandihizana ampifaliana hatrany zany izany eo atsika rehetra Andriamanitro feno fitiavam-pandehibe teninao hoe desilatra manantsaka na izay ampianaro ao tompo anambara ny fitiavana Andriamanitro sabatra
isaorantsika an'Andriamanitra zany hira izany a. Isaorantsika an'Andriamanitra ny fotoana fahatsika ihany koa mihaona eto indray a amin'ity androany ity raha lasana vavimalala. Dia miarabantsika rehetrarehetra izay tratrantso ifampahiretontsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Dia miarabantsika rehetrarehetra mbola nitain'Andriamanitra veronaina soamatsara indray dia ifampahiretontsika amin'ity androany ity a. Dia arabaina tratran'izao sabata fafinaretan'izao indray tsika tsirairay avy a. Na iza ianareo tonga eto androany dia tadidio fa eo amin'ny miditra amin'izany atao hoe fitsarana izany ianareo androany miaraka aminay eto. Ary ny any tsodraniko aminareo dia zao a, ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo tokoa ane a, ianareo a ry havana malala. Ny fahasoavan'Andriamanitra ameno a antsika tsirairay avy. Zaho matoky sy mino fa raha tonga eto ianao a dia tsy fatiantoka akory ianao. Ary tsy hiala maina eto ianao a amin'ity androany ity fa hivimbina tokoa ny vokatra izany tenin'Andriamanitra izany. Hijery tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny zao aloha zany zavatra ampahirezana antsika. Mikorotandrotana izao tontolo izao. Ary za zao vao naheno mihitsy hoe any Ukraine feno malagasy kay tsy nampatatra an'izany mihitsy zao raha tsy androany. Ve be dia be malagasy any a. Ary misy malagasy nodimandry, misy miaramila dia misy olon-tsotra. Dia mampahery ny fianakavian'izany olona izany. Mampahery ihany koa ny malagasy izay any a. Jesosy anie hiaro anareo. Alleluia. Mampahery antsika rehetrarehetra ihany koa izay mety amin'izao fotoana izao mahatsiaro tokoa hoe ohatry ny mampiorory izany fiainana izany. Satria tokoa ry havana malala dia rehefa dinihana io zavatra mitranga io dia ho an'ny olona mora mitaitaina tsy mahatsiaro hoe amina toerana sura dia mahatsiaro matahotra ihany. Zao ny zavatra mampatahotra amin'io ady io any Russie zany, any Ukraine amin'izao fotoana izao. Io ady io a dia mety hitarika, tsy hoe mety moa zany fa tena hitarika zavatra be dia be. Na akolaka fa mety mivantana ihany koa. Satria ny filoham-pirenena Rosiana dia efa niteny hoe raha misy midikiditra amin'io, na misy firenena anankiray a manangam-peo amin'io dia tabohan'ny bomba nokleary dia tsy hita intsony ny misy an'izany firenena izany. Zany hoe io zany a mety amin'ny alalana zavatra kely tonga dia efa bouton fotsiny ny potserina dia efa misy zava-doza tsy mbola nisy ohatr'izany hitranga eto amin'ity tany ity. Zay ny zavatra mivantana mety hitranga. Ohatra zany sanatria hoe fa ny zavatra mahafinaritra aloha dia ny firenena tandrefana tsy samiditra amin'ilay izy dia mivantana fa manao 10 ambotra eo a. Ary ilay filoham-pirenena Rosiana io dia olona tena manana ny mametraka ny maha izy azy izy a. Ary ny olona moa rehefa te hametraka ny maha izy azy dia zavatra teneniny voalohany a, ny zavatra atao voalohany dia ny mitazona ny teniny. Raha tianao no toteny ao an-tokantrano ao dia mitazona ny teniny nomenao ianao rehefa miteny hoe aza manao an'izao fa ratsy izany. Dia tena raha misy manao an'izy tokoa dia tena ataonao hoe ratsy izany satria manjary lasa tsy toteny amin'ny olona intsony ianao. Dia io filoham-pirenena io tena te hametraka an'izay izy ary efa ela izy nametraka an'izay. Misy zavatra tiany hatongavana dia ataony. Ary io a dia tady kely fotsiny, fil kely no mitazona an'io tsy ahatonga
ady maneran-tany anio. Ary hitatsika tsara fa no fandrosoan'ny teknôlôjia am'izao fomba fotoana iainantsika zao, de ny ady lehibe fahatelo zany raha isy zany de tsy takany tamin'ny ady lehibe voaloha sy faharoa, fa resaka ady ara-teknôlôjika, ady ara-teknôlôjia. Ozy izy hoe raha misy aminareo izy manaonao foana miditra amin'io ady io, ao anatin'ny atsasakadiny tonga de tsy hita ao anaty karta tsony ny firenena misy anareo, zany hoe la Frantsa 30 minutes no meny atsika eto de tsy hita ty la Frantsa to de levo de potika. Manana bomba nukleary tena farak'izay anisan'ny matanjaka indrindra eran-tany izy ary hitanareo tany Hiroshima de tany tany Tchernobyl ihany koa de nisy bomba atomika efa mipoaka ary tena hoe tena enjana ny fipoakany zany ary tena potika ny tanànany nanaovana an'izany nipoahana zany. Nefany io le bomba nukleary ananan'io de avy 2 arivo eny amin'ny tanjaky ny tany bomba atomika tany Hiroshima. Mahazo tsika tsaina am'izany miravana zany zava-doza hitranga raha sanatria nakazaky. De mampitaitaina ary le rangahy io am'izao fotoa zao de azo lazaina mihitsy hoe tena ohatrin'izy ny tompony teny farany zay tiany atao de azo ny atao ary de mandefitra ny olona rehetra samy miteny daholo ihany fa mandefitra ihany koa anatin'izay. Ary raha tsisy ny vokatra mivantana de tsy maintsy misy ny vokatra ankolaka, voka-dratsy aterak'io ady io. De miomana antsika rehetrarehetra satria de ho mafy am'izay, anomboka ho mafy de ho mafy ty fiainana iainantsika ty. Tena isain'andro migaigaina am'izay zay tsy ho zakan'ny olona. Ny tenin'Andriamanitra efa milaza fa hisy fahoriany be zay mbola tsy nisy toy izany ary tsy hisy intsony koa tahak'izany, zany hoe tsy manam-paharoa. Ity fiainana iainantsika ty ravana malala tena ity fa zao andro iainantsika zao de fotoana miavaka. Zao génération iainantsika zao tsika reto no ahita an'izany zavatra voalaza tao amin'ny baiboly zany. Raha tamin'ny 1960 de mbola tsy nahita an'izany ny olona. Fa ny zavatra rehetra voalaza ao amin'ny baiboly de ny fotoana ny andro farany de zao zavatra iainantsika rehetrarehetra zao. Tsy misy tsony zany ny aorianan'izao. Zany hoe ny zavatra tokony eritreretintsika zany de zao efa akaiky ny farany ary ny masotsika de voalaza ny tena fa masotsika ireo le voalaza ny Jesosy maso rehetra ahitany zanak'olona avy amin'ny voninahitra de ny maso tena masonao. Fa mialohan'izany de isy ny fahoriam-be, isy ny zavatra anahira-tsaina andreraka ny fon'ny olona ary isy fidradradradrana tsy mbola nisy tahak'izany ary efa manomboka zany am'izao fotoana zao. Efa 2 taona sy tapany mahery zao, 2 taona mahery no efa nomboka nisy zany fidradradradrana tena hitany maso. Ankoatran'ny ady zay misy any amin'ny toerana zay matetika misy ady de ny aty amintsika zao aty Frantsa sy ny sisa tsy mbola tratran'izany. Misy grève kely ery de sy ny sisa. Fa irahantsika mahita fa tamin'ny sin'ny Covid-19 nanomboka nisy dradradratra. Satria na olona mipetraka fotsiny any an-tranony ary miada-pinaritra any an-tranony afaka tratran'io satria hery tsita eny amin'ny rivotra. Zavatra eny amin'ny rivotra ny foanao de marary ianao de vita ny tantaranao. De nanomboka nisy fidradradradrana
taka ny fitradradradrana atao rama tam'izany fotoana zany ny fitradradradrana eto am'ty zao tontolo zao ty. Ary rehefa jerena de taka ny zavatra niainana atao Egypta no zavatra iainantsika am'izao. Tonga ny loza, fa tsy loza folontsony, fa tonga ny loza, tonga ny loza, tonga ny loza. Ny eo tsy vita, ny eo tonga, ny eo tsy vita, ny eo tonga. Reraka ny fon'ny olona. Ao ny arety mandringana, ao ny fahantrano, ao ny amafin'ny fiainana. De betsaka ny olona mamoy fo, betsaka ny olona lasa mila tsabona ratsaina am'izao fotoana zao. Mbola tsisy zavatra nahazo azy firy kory fa any anatin'ny sainy tonga de vo mahita ny zava-mitranga de mikorotana ny saina, mikorotana ny fo, ary de reraka ny olona. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zany rehetrarehetra zany dia mbola fanombohana fotsiny, mbola vo fiandohany ny fiafarana. Ary zany tena antsika androany manao hoe tsy mahita notification tsony nareo hoe lasa efa miova le izy. De za zany no tena nareo hoe raha ho lalarinina lalina ity zavatra mitranga ity sy ny zavatra mety ho avy, raha mandefa saina kely tsika mandinika ny zavatra ho avy, de fantatritsika fa tsisy zavatra mahafaly ary tsisy zavatra mampahery, fa zavatra memaketraka isan'andro. Zany hoe androany ianao de ahita zavatra ratsy noho ny androany, de manofy raha misy olona miteny hoe mbola isy zavatra tsara iseho arinao. Fa efa nanomboka niditra tao amin'ny fahorimbe, ny fotoanan'ny fahorimbe, de efa manomboka tsy mahita fa tsy zavatra meratsy. Zany ny zavatra ho hitan'ny zanak'olombelona, ary tsika rehetra te ahitan'izany. Jerenao fotsiny ngeravana hitena zany a Madagasikara, tsy haiko tsony zao hoe cyclone metomboka amin'ny lettre inona zao, emina ty zany tefana de fa misy F fasady any tsy fantatro tsy efa nandalo koa ny D, fa misy F fasady efa hitako jery izy hitako teo hitan'ny satelita hoe misy efa cyclone metomboka amin'ny F fasady. Ny eo tsy tonga, simba ny lalana, ny eo tsy vita tonga ny ao, fasimbana tsy fasimbana. Ianao zao raha mijery ianao aty Frantsa moa zay miaina de ty ny hitanay zany, fa ampitovio ny tsenanao tamin'ny volana novambra sy ny tsenanao am'izao volana février zao, fa ho hitanao ny différence zany. Ho hitanao ny différence zany a. Ho anay mpampiasa fiarakodia de tena hitanay zany hoe ohatriny ny plein taloha tamin'ny volana novambra de ohatriny ny plein zao. Ary rehefa jereo de manomboka bebetsaka ny olona mividy bisikileta, mividy zavatra satria manino manomboka tsinjo ny olona fa misy zavatra fahasahiranana mananontany ry havana. Ary io sakafo io tsy vitany hoe hisonitra ny vidiny, fa hanomboka tsy ho hita firy tsony io sakafo io. Tsy mitovy ny plein anao taloha mety 80 €, 85 €. Zao ny plein anao efa tapakatra 110 €. Fa io tsy mijanona eo. Tsy mijanona io. Fa raha ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tsy mbola nisy ohatr'izany, de miomana zany tsika fa isy ny zavatra niainan'ny olona mafy tao amin'ny baiboly zany tao mosary tao Samaria zany, hoe ninana loam-boriky ny olona, de ninana taim-bory melala, de ninana ny zanany nohanin'ny olona. Efa ela ny sonono ny tsindro an'izany, de ny azy na biby madio na biby maloto na de olombelona rehefa hoanina. Satria fantany fa ho arindrinao miompy voalavo zao zareo de voalavo hoanina, satria ho krisy ara-tsakafo, de ny azy ny soroany de milo hoaniny daholo zay hitany. Raha ity mpanomboana ny toroteny ohatrany anakivy anao ve ny atao eto? Tsia.
ny tenin'Andriamanitra tsy fanakiviny fa fampaherezana. Ny tenin'Andriamanitra tsy fandrerahana fa fampatanjahana. Ary resaky tsika androany mikasika ny zavatra iainana dia zao ny zavatra hita hoe misy zavatra izay iainan'ny olon-rehetra, ny olon-drehetra izay tsy ho tatin'ny olona, tsy ho zakan'ny olona, efa tsy maintsy iainan'ny olona. Ary ao aoriana kely eo dia hitovy ny manan-karena sy ny manitra. Dia hitovy ny anasa sy ny tsy anasa. Maro ny projet zay ho ataon'ireto mpitondra ireto, mpitondra maneran-tany reto, dia ny anafoanana ny vola ravim-bola, ny fanafoanana ny avantage maro isan-karazany, ho tonga hatramin'ny fampitoviana ny karaman'ny olona miasa, ary tsy fanekenan'ny olona tsony tsy asa. Matetika rehefa misy fotoana tsika tsy anasa dia mankany amin'ny pôle emploi tsika. Dia anaty chômage tsika dia mandray vola ihany, fa ao aoriana tsy hisy tsony zany. Dia manomboka eo dia hisy fomba fitantanana ny olona hitovy. Ary aprisihana ny olona hikarama mafy, hiasa mafy. Halleluja. Ka crise économique créena mihitsy nge io Rahavavinael. Foronina mihitsy le izy mba hampisy crise mba hampahantra ny olona, mba hampitratratratra ny olona, mba hahatonga ny olona tsisy ale. Dia avy eo amin'izay misy olona hijoro eo, misy olo tena ny Messia, dia teny amin'ny olona fa any aminy ny famonjena. Rehefa tia hakan'ny fon'ny olona ny mpitondra dia ataony mahantra kely fa ho any misy anena dia ny arenany tazominy iny ihany no vozarainy dia lasa hiankina aminy ny olona. Manazavazavatra maromaro aminareo satria hidiran'izany ny tenin'Andriamanitra. Dia mafy ny fiainana dia ampatahotra ny zavatra iainana eto amin'ity tany ity. Dia hanomboka tsy hanana fahafahana tsony ny olona. Ary ho hitanareo zany hoe ao anatin'ny tokantrano isa-tokantrano dia ho hitandry zareo ny zavatra izay ataon'ny olona. Fantany daholo ny mombanao, fantany daholo hatramin'ny ora fifoazanao, ny ora fisakafoananao, ny sakafo hoaninao, ny lalakalehanao, hitany tsisy miafina, hitany ny compte-ny amin'ny banque, fantany ny volanao, fantany ny zavatra dépense nataonao. Ho avy ny fotoana tsy ho ela dia ho feheziny hatramin'izany. Izany hoe volanao tsy azonao atao mampiasa azy, tsy akalalana ianao mampiasa azy, fa misy mitantana eo amin'ny toeranao. Zany rehetra zany zavatra hitranga daholo amin'izao tsika ary efa andalam-panaovana an'izany. Hitany daholo ny toerana izay alehan'ny olona, fantany hatramin'ny zavatra eritreretin'ny olona. Ary efa ezahana ampidirina mandeha ny pub be dia be amin'izao fotoana izao ny amin'ny réseau 5G izay tena matanjaka ary ho connecteny ho raisiny ataony ohatrany ho contrôleny daholo amin'izay ny fitaovana rehetra eny am-pelantanan'ny olona ary ho contrôleny hatramin'ny fihetsepon'ny olona sy ny fisainan'ny olona amin'ny alalan'io zavatra io. Ary io zavatra io dia misy zavatra miara-miasa amin'ny alalan'ny zavatra efa nampidirina anatin'ny vatan'ny olona. Isy olona ao aorianao maniry ho torotoro fo, fa lasa mafy ny fony, baikona avy any ananany tsisy manana sentiment zany tsony dia tsisy sentiment tsony. Misy olona ohatra ny te hideran'Andriamanitra fa bloquena fotsiny tsisy an'izany nideran'Andriamanitra zany misy olona te hity bloquena tsy avela hity. Maro ny zavatra hitranga. Maro ny zavatra hitranga. Ny zavatra azo lazaina zany dia zao, misy zavatra izay hirotsaka amaivay tahaka ny masoandro mamay amaky losolan'ny olona rehetrarehetra.
ary tsisy afaka hiafina an'izany. Ary zany mahatonga nahako nanomana toroteny androany mba hampaherezana antsika rehetrarehetra hoe dieny zao raha ho avy zany ranon'oram-batravatra-pahoriana zany de miteny anao androany hoe efa mba nitady fenao izy anao nialoka manoloana an'izany zavatra rehetra mitrangy zany. Raha avy ny orana raha tsy te ho lena ianao de mila maninona? Mila manana fialofana ianao, mila mialoka ianao, mila miafina ianao. Ary zany zavatra rehetra teneniko anao rehetra zany tokony hampatahotra. Fa ho an'ny olona mivavaka tsy tokony hampatahotra zany. Alleluia. Hoy ten'Andriamanitra ny amin'ny salamo 8:100 efa teneniko anao foana fa ity salamo ity eo ny fisasahan'ny Baiboly. Raha vakianao zany ny teny rehetra manomboka any amin'ny Genesisy de miara vakianao amin'ny teny rehetra manomboka avy any amin'ny Apokalipsy ny hemitra de isainao ny teny sy ny litera, ny toky sy ny andininy de ny fisasahan'ny Baiboly tompoko de ao amin'ny salamo 8:100 andininy 9 eo no misasaka fisasahany centre ivo de zay mivaky toy izao manao hoe tsara ny mialoka amin'ny Jehova noho ny mialoka amin'ny olona. Iresaka fialofantsika eto androany, fialofana be dia be. Raha avy ny olona afaka mialoka eny ambany arehana bus ianao, afaka mialoka eny ambany arkady ianao, afaka mialoka eny ambany hazo matevina eny ianao, afaka mialoka eny ambany elo ianao, afaka mialoka zay ialofanao raha avy ny olana. Fisamy manana ny fialofany. Maro anao ve ny zavatra hoarovanao. Ary isy ery anankiroa ihany no tsy maintsy antefan'ny olona rehefa mafy ny fiainan'ny olona. Mandeha manompo sampy ny olona satria fantany fa any amin'ny sampy misy vaholana. De mihazakazaka makany sampy ary mandeha mihitsy ny publicité an'ny mpanompo sampy ho an'ny olona zay manana problème, manana olana arabola sy ny sisa tsy mahita vady. Satria tsy vitan'ny tenatsika tsony, tsy vitan'ny hery ny tenatsika de mila hery ambony isika. Ary misy hery ambony anankiroa, ambony herintsika maha olombelona de ny herin'ny maizina sy ny herin'ny mazava. Samy fialofan'ny olona reo, samy fialokalofan'ny olona reo. Fa ny tenin'Andriamanitra de miteny tsara ny mialoka amin'ny Jehova no mialoka amin'olona. Ary Jehova de Jehova rery, fa ny ankoatran'ny Jehova de hoarina amin'ny olona. Ny herin'i Jehova de hery ambony, de ny ankoatr'izay hery ambany daholo. Ho an'ny olona tsy mivavaka de mavita hoe mahery ny devoly, de mahery ny fanaratsy, de matahotra matoto, de matahotra sy ny sisa sy ny sisa. Fa ho an'ny olona mahafantatra n'Andriamanitra de mahafantatra fa ny herin'Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra. Raha manana ny herin'Andriamanitra de tsisy atahorana, tsisy rahina ny herin'ny maizina. Ho ten'Andriamanitra hoe tsara ny mialoka amin'ny Jehova no mialoka amin'ny olona. Mila mialoka tsika amin'izany zavatra rehetra teneniko zany. Mila mamonjy fialofantsika. Alleluia. Ho ny ten'Andriamanitra amin'ny salamo 5:50 raha vakitsika androany, salamo 5:50 andininy 9 ho ny ten'Andriamanitra. Andeha faingana hamonjy fialofana mba tsy azon'ny tafidrivotra sy ny ranon'oram-baratra. Andeha faingana. Fa manomboka mitaitaika ny orana de miazakazaka ny olona. Zay nitondra elo tonga de manokatra elo, zay nitondra fiarovana amin'ny orana tonga de mampiditra n'iny. Zay akaiky trano tonga de miazakazaka mody. Fa mitaitaika ny orana. Hoe salamo vakitsika eto andeha faingana hamonjy fialofana mba tsy azon'ny tafidrivotra sy ny ranon'oram-baratra. Fanontaniana ny apetrako aminao, efa mba mivanivinanina ninao ve? Efa mba nijerijerenao ve? Raha tokony tokoa, aiza anao nialoka? Vao manomboka mitaika ny orana de efa fantatry ny hoe za raha avy tampoka ny orana, hialoka ery amin'ny anina. Za raha avy tampoka ny orana de hialoka ery amin'ny anina. Zay taloha mpandeha moto,
zako a fampiasa moto taloha de rehefa amin'ny andro fahavaratra de efa tonga anatin'ny sainao foana hoe andeha aingana aloha engany mba tsotratran'leo amin'ny mare masay lava be iny amin'ny andro tena mahavinyorana be ohatra efa tapatro raha miainga eo analakely raha vinyorana hialika eo amin'ny teta ao amin'ny tonelina de aveo mialika ery amin'ny toerana ohatr' zao efa fantatrao ve ianao zao hialoka izy ianao ny orana tsy maintsy ho avy ny ranonoram-baratra io volazan'ny salama io ny tafidrivotra sy ny ranonoram-baratra de tsy maintsy ho avy fa mifantaniko aminao androany efa mba neritreretinao hoe aiza anao io ny aloka aiza anao ny aloka efa manana felofana ve zany de mbola tena tsisy nininona no manina mihitsy efa manana haronorana efa manana elo ve anao sa ozina mbola tsisy ninina mihitsy mbola tsy nanomana nininina raha mbola tsy nanomana nininina ianao fotoana zao ndao hiazakazaka ndao andeha faingana fa tsy kariavana tsy tokony olona mivavaka ny olona kristianina tsy tokony atao ohatra sy anam-panahinany amin'ny felofana hony Isaia efa ela be ny naminany ny amin'ny Jesosy Isaia 2:3 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Isaia 2:3 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary isy lehilahy ho fierena amin'ny rivotra sy ho fialovana amin'ny ranonoram-baratra ho rano velona amin'ny tany karakaina izy ary ho ary bato lampy lehibe amin'ny tany mahana halleloia ary tsy hikipy ny mason'izay mahita ary ny sofon'izay mandray de hiena efa ela naminan'iny Isaia ny amin'ilay lehilahy anankiray ho fierena ho an'ny olona rehetra Jesosy ny teneniny eo de tonga Jesosy ary ny zava-mahafinaritra tsy ny taranak'Isaia ihany ny aloka atao fa lehibe loatra le felofana lehibe loatra le felofana ary tonga ny ranonoram-baratra de niazakazaka anakeo daholy na de ny hafa firenena azy na jiosy na tsy jiosy na ny andevo na tsy andevo tonga le lehilahy fierena tonga le lehilahy fierena amin'ny rivotra ary efa nitonona tamintsika teto fa Jesosy de tsy izy akory fa tenin'Andriamanitra any Jesosy de tenin'Andriamanitra tonga nofo ray afaka malala ary volazan'ny obolana toko obolana 30 zany andin'ny 15 manao hoe ny tenin'Andriamanitra de voadio avokoa apinga ho an'izay mialoka aminy halleluia inona ozy ny olona no felofana aiza Jesosy Jesosy de tenin'Andriamanitra de ny tenin'Andriamanitra hoe ny tenin'Andriamanitra de voadio avokoa apinga ho an'izay mialoka aminy izy mila apinga ianao tsy ampiny mivavaka fa mila manana tenin'Andriamanitra isika mila votony tenin'Andriamanitra zasy ianao mila tanteraky ny tenin'Andriamanitra mila manana tenin'Andriamanitra isika apinga iarovantsika tsika amin'ny ranonorana sy ny tafidrivotra ravana mana ina ny ataonao eto androany ny ataontsika eto androany tsy ely zavatra mampime na de nisy tena ny ahako ny sitona nateto de ny atsika nataony ralarado ao anatiny fotsiny zany fa ny ataontsika eto andray tenin'Andriamanitra ny ataonao eto androany tsy tsisy atao fa manangona maka mandray tenin'Andriamanitra mety ozy ny le tenin'Andriamanitra hoe de aharo ana am'zany fa tenin'Andriamanitra de Jesosy Kristy efa namina niny Isaia tam'zany fa isy lehilahy ray ho fierena amy ranonoram-baratra tonga ty ny ranonoram-baratra mitraotrao ny orana manantanina ny fahoriana maninona ny olona ny tokony atahotra
za manokana raha manao anaty an'Andriamanitra ny teraka anao za tsy matahotra an'izany ary tsy matahotra koa na mbola tena ninona zavatra mitranga eto fa ny zavatra fantatro za sy ny ankonako manana fialofana ho aho tsy indre mandeha tsy indro ny tratrany ty zavatsy tamin'ny indray andro tany Madagasikara dia tokotany hoe feno fiarakodia fa nisy cyclone ho aho sady tso cyclone efa ela be zay fa zao talohany atory amin'ny alina hoe hiditra le cyclone dia hoe ahoana Jesosy reto hazo maniry ka feno hazo maniry eo tsy hitanao le tômôbila hoe ataonao aizy aty ataonao etsy rano menjera ty ataonao etsy tsy hitanao zay asina izy satria feno hazo eo tokotany dia ny ambanimbany hazo eny ny tômôbila ny zavatra natao dia tsotra fotsiny Jesosy zay matoky anao ampy anay ianao fantatra efa afaka miaro anay ianao fa ny famofofo am'izay ny rivotra ozy ianao rehefa nay tokotany any voaingana koa atao tokotanynay ato misy hazo ngeza be zay fa misy fotoana nisy tena tempête be tamin'ny alina fa le tany Madagasikara tena nenjera ny hazo be nenjera ho any hazo be fa ny zava mahafinaritra teo anelanelan'le tômôbila rehetrrehetra nisy hazo ny latsaka tsy voakitika tsisy tômôbila na voakitika na dia ray azy tsisy kiky nefa hazo ny nenjera tokotanay eo ny tômôbila mampinina any mbo anaty garazy ny anahako eo tokotany fa nenjera ho any hazo avy ny rivotra nenjera ny hazo fa raha tokony nenjera katy ho any tômôbila nenjera anakary vita n'Andriamanitra na dia mibaiko an'io azo ao re tsy ary menjera tsy any amin'ny zava-janako any fa ary halleloia Gafilo Géralda raha am'ireny Géralda zany no tamin'izay mbola kely mihitsy fa mety Gafilo angamba tsy tadidiko zany hoe ny hazo tsy maintsy enjera fa enjera iza ny hazo ny orana tsy maintsy ho avy fa iza no lenan'ny orana ry havana malala ny vavahantsika androany teneniko anao androany ny ampy ny vavahantsika tsy ny amin'ny fitahina ihany tena tahin'ny tompontsika fa mba hananantsika fialofana mila mialoka tsara ianao ary manaraka an'izao fandarazao anao dia ampianarina tsy atahotra ny am'izay ho avy nampianarina tsy atahotra ny am'izay ho avy hoy tena Andriamanitra amin'izany fotoana zany isy lehilahy ho fiarena amin'ny rivotra efa ela ny vo amin'Andriamanitra io fiainanao io raha 5 taona melohan'izao no avy zao zavatra zao tanaty tahotra tsika rehetrarehetra efa eto ianao zao halleloia inona moa le eto Andriamanitra ray ny toriana aminao eto ny Andriamanitray no ezaha le toriana aminao lay lehilahy ho fierena amin'ny rivotra ndraisinay le fierenay no atoranao isanandro prezentena aminao eto hoe raiso ty lehilahy ty dia Jesosy Kristy tompon'ny sabata zany inona tsy tokony atahoratsika tsy tokony atahoratsika dia zao tsy misy lehibe noho izy io lehilahy io maro an'izao tontolo zao fa izao tontolo zao tsy mety misisika ao aminy fa ho an'izay misisika ho an'izay mandeha miarika ao aminy halleloia dia voaro fa tsy ny olona rehetra ny mandeha makio tsy olona rehetra ny mandeha makio ary zao fotoana zao mihitsy fa tsy homaly tsy tamin'ny fakomaly fa zao fotoana zao mihitsy volazan'ny Naoma meko verse maromaro mihitsy tsika mantsy androany ao amin'ny bokin'ny Naoma zany any amin'ny anelan'ny Mika sy Abakoka bokin'ny Naoma toko voalohany 17 milaza manao hoe tsara Jehova fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala zay mialoka aminy halleloia zao le havana malala mahafinaritra amin'ny fialofana io fierena io Jesosy tsika io dia zao amin'ny fotoana fotsiny tsika maniry hialika eo aminy dia etretinao zany hoe ny orana avy ny orana maniry ianao mba hanana elo iny tonga ny elo tonga eo amboninao halleloia ny ten'Andriamanitra hoe tsara Jehova fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana andro iny zao iainantsika zao andro fahoriana zao
zao ny ilantsika zao tena fotoana ilantsika an'Andriamanitra. Ilayntsika any Andriamanitra maly sy fakomary. Fa eto ny fotoana tena ilantsika an'Andriamanitra. Amin'ny andro fahoriana dia zao fotoana iainantsika zao. Ny zava-mahafinaritra zao Andriamanitra mahafantatra. Izy ireo mialoka amin'ireo fantanitsika rehetrarehetra. Ary za tena teneko anao, amin'ny fotoana avy ivatrafatra zany ranon'orona sy tafidrivotra zany, na gotina orana ray ary tsy ataon'Andriamanitra mahazo anao. Andriamanitra ravana rehefa miaro dia miaro. Rehefa manakana dia tena manakana. Ao amin'Andriamanitra ihany ianao ny afaka hoe tonga. Misy olona, misy hitako zao tamin'ny vaovao, misy an'le sara le tanky rosiana dia dia nanitsaka an'le tomobile iny. Tomobile tsara tarehy, ohatra Mercedes izay. Jereko lavitra fotsiny. Dia vao hitsaka tao le izy, ny zava-mahafinaritra tsy maty le lehilahy tao. Na voaka tao tsy maty, hitanao hoe le lehilahy le voapositry ny tanky be avy ety ambony ny tomobilany. Rehefa nitan'izay vaovao zay nareo, na voaka tao tsy maty, tsy nisy ninina nahazo azy. Ao amin'ny Jesosy misy possible zany hoe tomobile mivadibadika ambony ambany, fa misy olona anankiray tsisy ao na dia kikaray azy. Halleloja. Nisy anabavy zay vavaka. Dia nandeha nakany andeha toteny ambanivohitra izy. Dia nitany taxi brosany hitanao hoe 504 basy na 404 basy reny. Dia mipetraka ao aoriana daholo ny olona. Dia midina an'le fidinana. Kikika be izy hoe tsisy frein, tapaka frein. Anandratana ny vehivavy hoe Jesosy vonjeo zay. Nidina le tomobile fidina be tokony ho lasany akady. Nidina le 404 basy. Tsisy frein intsony. Any anaty lalana secondaire be. Midina mitsotsotso. Le chauffeur efa mipanika ny olona efa le kisaoty daholo izy miteny calme daholo tsika. Alléluia. Jesosy io. Zay fotsiny natao. Mandeha le tomobile mitsotsotso. Afaka teo ambany teo dia lasa tafakatra amin'ny fiakarana. Dia teo amoron'le antsana. Janona le tomobile. Tsy latsaka akory na pneu ihany ary. Teo amoron'le antsana. Janona. Voaka ataon'ny olona tsemboka daholo. Fa zany olona zany tokony hisaotra an'Andriamanitra fa nisy mpanompon'Andriamanitra tao. Ny olona ray tomobile seky maty fa nisy olona nanompo an'Andriamanitra tao. Halleluja. Zareva ny teteny aminao. Tsy kobaka ambavy ty teneniko anao ty androany. Fa za mijerenireny zavatra reny, tena misy olona tena miorora. Misy mpiara-miasa aminay zao niresaka tena raisan'ny zareo tena ao am-pony mihitsy io zavatra. Dia ahoana? Ny karama ty tsy misonitra izy le iray. Ny karama ty tsy misonitra rehefa. Jerenareo tsara ny fisonitra ny zavatra, ny carburant ny sisa. Za mena ny zareo miresaka mitsikitsiky fotsiny hoe Jesosy io. Sambatra manana anao. Ny zavatra ampianarina anao eto, tsy ny anao délivrance ihany. Tsy ny aheten'Andriamanitra ihany. Vao mety tsy hainy zany tevana izy nanontany hoe antsana dia tevana. Lavaka, ina moa zany? Lavaka lalina. Ry havako efa ela namina nina fa tsy kanana fialofana. Ny tsy fialofana voamboarina efa teo. Ny ataonao dia miazakazaka mandeha mialoka sisa. Efa vita. Tsy travo atomboka andao amboatra fialofana. Fa fialofana efa teo ny andry anao ialoka sisa. Halleluja. Tsara Jehovah fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana. Ka mahalala zay mialoka aminy. Fantatr'Andriamanitra ny mialoka aminy. Iza no ialoka aminy. Aiza anao ny ialoka. Inona ny ilanao vavaka. Inona ny tena ilantsika fivavahana. Misy olona manana zavatra be dia be ilaina amin'ny fivavahana. Ivavaka mba vita trano. Ivavaka mba hazo tomobile. Ivavaka mba ho tafita ny zanako. Tsy ratsy daholo zany. Fa androany atao fotoana anatin'ny sainao ivavaka mba ho tsara fialofana. Ivavaka mba ho afaka ialoka tsara. Halleluja.
zany zavatra tantaraiko anao zany fiainana mafy sy tsy fantatro avy rehetrarehetra raha androany ianao maniry hialika ao am' Jesosy mianara manomboka androany mialika ao aminy fa raha manomboka androany ianao mialika eo aminy de za tena teteny aminao manokana ao tsara aro ianao tsara aro ianao ny mialika amin'Andriamanitra de manomboka tsy ny olona rehetra ny afaka mialika ao fa misy zavatra tokony ataonao raha mba te isan'ny alika ao ianao mila mandoa fidirana ianao misy prix d'entrée ao ary io prix d'entrée io ianao no mandoan'io isy ten'Andriamanitra Psalamy faraika amby roapolo amby zato dia vakiko aminao Psalamy faraika amby roapolo amby zato andininy fahadimy ny ten'Andriamanitra hoe Halleluja ndao vakiko aminao izy Psalamy faraika amby roapolo amby zato manontolo hoe mampahelezana anao fa atokizy izay manana an Jehova ho mpiaro azy manana an Jehova ve ianao nandray an Jesosy ve ianao fa raha manana an Jesosy ianao ry havana Halleluja de tokony hanana toky ianao hoy ten'Andriamanitra fa atokiny izay manana an Jehova ho mpiaro azy manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra avaiza ny famonjena ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany tena ny olona mitady hoe hoaiza ny alehako ahoana ny afarako iza ny amonjy ahy avaiza ny famonjena fantatrao ny famonjenanao avy aiza fantatritsika ny famonjenantsika avy aiza Halleluja ny famonjenantsika dia avy amin'ny Jehova tsy mavelany angozozany ny tongotrao na horendremana tsy horendremana ny mpiaro anao indro tsy matory na rendremana ny mpiaron'ny Israely fa na mifiry ny oram-batravatra na mifiry ny tonga izy tsy matory fa izy miambina tsara na amiray maraina ny tonga ny oram-batravatra eo izy satria izy tsy matory za raha am'roa maraina ny antsonareo zao efa matory a ny any misy appel amin'ny roa maraina sasany amin'ny roa sasany maraina efa maraina amin'ny fito maraina efa amin'ny fito sy efa maraina amin'ny foa vao hitako amin'ny fito sy efa mantsy ny fifoazako Halleluja fa Jehova Andriamanitra tsy matory izy na rendremana hoy ny tena hoe tsy matory na rendremana ny mpiaro anao Jehova ny mpiaro anao Jehova mifilofanao eo amin'ny ankavananao Halleluja ny masoandro tsy mba mely ianao no ny andro ary ny volana no ny alina Jehova iaronao amin'ny ratsy rehetra fa hiaro eny hiaro ny fananao izy Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka mandrakizay ny fiarovana omeny Jesosy atsika tsy fiarovana petatoko ry havana malala tsy vonjy tavanandro ry havana malala zany ny mahatonga atsika tsy manao vavaka vonjy tavanandro ny fiarovana anao sy ny fiahin'Andriamanitra anao ataovy mifanaraka amin'ny fanoloran-tenanao efa hitandrana bavy iza ny teny teo i Elizabeta moa ny zavatra tiako natongavana fanoloran-tenanao aza manao fanoloran-tena petatoko ianao nefa ny ianao miandro fiarovana tena manara-penitra ambava koa le manara-penitra hoe tena fiarovana tena miandrana zavatra tsara tsika nefa tsika manao zavatra ratsy tena miandry fiarovana sy fahasoavana sy fitahina tsara be avy amin'Andriamanitra nefa tsika manolo tena anazy petatoko kely zay da mivavaka tsika manao zavatra na fotoana ivavahanao io ara mananonao fifandotoana hitabe amitsika eo de eo le telefôna ohatra eo akaikinao le ady mijery vavao ianao o Jehova Andriamanitra mihinanao aiza ianao de mijery kely firy maty tam'izany accident zany o Jehova neny ajerevy kely keo Facebook hoe misy olona accident misy accident matsirano hoe Jehova aiza ianao hoe anao Jesosy fanoloran-tena tsika tsy mety
tsika tsy mifantoka nefa Andriamanitra hiaro anao mifantoka aminao na mivoaka anao na miditra na andro na alina iangalian'Andriamanitra ny famonjena anao ovay fomba fanompoana manomboka androany tsika miandrana zavatra tsara be ny fiarovana tsika amin'iny tsy petatoko ny fiarovana tsika sy ny fiainatsika anatin'izany fahorimbe zany nge raha zavatra tena tsara voahomana tsara tena hoe mahamatianina an'Andriamanitra mihitsy ny anaovany an'izany tena tsisy avelany adinona momba anao ianao aza matahotra zany lafo be fiainana aza matahotra za tsy anasa aza matahotra mbola tsy nahita olona mpivavaka matiny anoanany zany tsy mbola nahitan'izany hoe olona tsy nisy ninona teo amin'ny fiainany fa nivavaka de matiny anoanana ny andrin'Andriamanitra tsisy ninona teo tsisy zany fa na osikafan'Andriamanitra tena mivantana direkta mihitsy ary lanitro ampidinany fitahina manao de ataony zany fa mialofy ianao amin'Andriamanitra aza mba ianao mihitsy mangovotra sy miay matahotra ny am'izany ay de tena hoany ty de inona hoana ny afarako sy ny afaranao efa fantatra tsara fefary ianao halleloja tsika tsy ratsy fefary zany satria tsika miaroka am' Jehova ary avana malala miaroka am' Jehova halleloja rehefa manana ianao mety ny ataonao mbola tsy tonga ny oram-baratra sy ny tafodrivotra de efa mialofa sady am' Jesosy aza ataotsika filatsy mahita raha hoe iandro tonga hoe eo anao zany de mbola tsy manolo tena betsaka aminareo efa mare tenin'Andriamanitra fa mbola tsy mety manolo tena faliparotsynareo manaraka fandarana fa ny tenanareo tsy atolotrareo nareo tsy miova fandeha nareo tsy mandray an' Jesosy tsy nareo mieritreritra fa ho avy tokoa ny fahorimbe de am'izay fotoana zay itenareo tompo avonjeo omany teny zao nisy olona tao am-baiboly tany teny hoe za anaraka anao Jesosy naizanaiza lea Luka 7 misy an'izany nge jeretsika zany ten'Andriamanitra zany Luka 7 ole rahalahy Luka 7 andimy lovaka itsika ny teny nataony Jesosy tamin'izy telo laza nikasa anaraka azy halleloja ole tenin'Andriamanitra hoe ary noho nandrosy teny andalana izy de nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe anaraka anao anaizanaiza leanao anaraka anao a Jesosy hoy Jesosy taminy ny amboolo manandavaka ny voro manidina manana fialofany fa ny zanak'olona tsy mba manana zay hipetrahany lohany tonga de taitra le olona avy tena zay am'izay Jesosy de niteneniny aviany manarahana fa okosisy tompoko aloha andehandevinany raiko le olona le maikamaika be zany anaraka anao a Jesosy teneniny Jesosy ny amboalo manandavaka kosa izy voro manidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana zay ale hipetrahany lohany voana ianao an'izay le olona de kivy hoe za zany mbola ratso ny amboalo sy ny inona izy ty tsy ny voro manidina tsy manana fialofana izy le teny za anaraka anao Jesosy andao rosy Jesosy nefa za nge mbola ohatry ny andevina kely fa alatsiny hoy Jesosy aoka ny maty andevina amin'ny Mateo aminy fa io kosa mandehana ka mitorivo fanjakan'Andriamanitra andiny fa 20 ary hoy ny anankiray tamin'ny tompoko anaraka anao ihany foka aloha mba andehanao velomany any an-trano hoy Jesosy taminy tsy misy olona mitana fangady tarihana ary mierika ka mierika ho an'ny fanjakan'Andriamanitra taitra le olona hoe tena tsisy alofana akory ve miaraka amin'i Jesosy hoe Jesosy raha tsisy fialofana fa ny mot-clé an'io fampianaran'io de zao ny amboala aza manandavaka ary ny voro manidina manana fialofana Jesosy tena manana fialofana fa Jesosy tsy mahatombo raha amin'ny asan'Andriamanitra azonareo teny Jesosy tena hoe ny zanak'olona tsy mba manana zay hipetrahany lohany Jesosy tsisy fotoana nanaovana lavia zany teto
fa inona foana Jesosy tsy mipetraka mihitsy ny lohany fa andeha hipetraka. Jesosy marary ny miaramilako tao ndray ary fa andeha atory lamindamina mba izy Jesosy maka coco dia sy na pipette mba le hitanao manao an'le mipetraka amoron-dranomasina dia mba hisotro ranona coco tsy voalavaka akory le coco iny dia mba Jesosy marary angeza Jesosy raha mety anao dia anao zany nge tiany Jesosy teneneny dia tsy Jesosy tsy manam-pelofana fa Jesosy tsy nametraka mihitsy ny fiainany hoe la vie be mihitsy ny teto tandremo fa betsaka amintsika lasa manomboka ty la vie fa raha ny tena marina Jesosy te hiteny eto nareo nge ny ambody azy manandavaka ny voromanidina aza manana felofana maika vefanareo nareo sisy Jesosy dia ho ratsy ambaniny ny voromanidina tsy mamafina mijinja nefa tsy mitona ho any atsopotra fa velona reto vo nieritreritra reto tsisy hipetrahany loto izy tsisy ainana ato zany za tsy anaraka an Jesosy indray neny Jesosy ny tsy mampipetraka ny lohany ny asan'Andriamanitra fa izy ahin'Andriamanitra ny momba azy. Jesosy tsy nanana trano tsy nahatsangana trano izy fa Jesosy tsy nanan-kelofana samy hafa zany ry havana za ty teny aminao androany tsara ianao manomana ny hoavinareo mianakavy mitodika amy ray mpianakaviana sy nareo ray mpianakaviana tsara tsika manangana ny hoavitsika ny azo mpafany riko sao tena anao trano dia anao trano ane ianao ivitany ane nareo fa sao iny ny anadinono hitatavanao an'Andriamanitra ry havana misy amintsika miasa ny aty andafy zany dia miasa mafy za ry havana malalina tena teneniko anao fa tena tsy mbola niazakazaka nanenjika euro zany taty andafy hoe tena hoe tsy nalalan'ny andro mira fa nareo nahita na firy taona hitanareo manao live eo ny any asan'Andriamanitra tsy mampitombona ny lohako rehefa amin'ny alina vita fandalina eo ampanao fandalina misy toa ty atory fa vita iny lasa le torimaso mbola maro ny zavatra mba ataoko amin'ny compte io tsy reareana hoe ahoana akory zany fa zara tiky terenina anao dia zao Jesosy tsy nanana zay petrahany lohany noho ny asany rainy fa fantatry Jesosy fa izy tsara lavitra noho ny ambody ny toerany tsara lavitra noho ny voromanidina ny toerany ataovy ny asan'Andriamanitra tena hoe tena mampitaitaina ny zavatra hitranga fa ninao ampitombo ny asan'Andriamanitra ataonao sika zao tena ampitombo ny asan'Andriamanitra tsika tsy variana am'izany voadaroka bomba eo ampanaovana asan'Andriamanitra voadaroka bomba alleluia tsy maratra am'izany koa se totsy dia miakatra alleluia ampitombo ny fiainam-pananao ampitombo ny fiainam-panomponao meratsy zao fiainana zao fa fifandraisanao amin'ilay fialofana tsara indrindra ataovy mety tsara raha nivavaka 30 minutes anao hatramin'izay mafy ny fiainana ampitombo adiny indray alleluia aloha ka tsy ampitombona ny lohanao ny asan'Andriamanitra ry anina zao mbola tsy mitoriko tendry andeha andefasako toryteny mba andefasako verse misy anabavy andeha verse amiko isan'andro mba finaritra izy tsy adirino mihitsy ny avy misaotra anazy mety miheno eto izy isa maraina ozy ianao vo maneno ny reveillako amin'ny fitolo sy fefany ny fifoazako ny mandeha ny reveil amin'ny fitolo sy fatelony eo tonga ny azy ny message ka raha tsy henoko ny reveil tsy maintsy henoko ny message ary vo manokana telefona dia verse halleluia misaotranao raha nabava fa fantatrao hoe izy ianao zany teneniko zany ka sitraka asan'Andriamanitra ke zany hoe za tsy mahay mitory teny za tsy mahay mitarika fotoana inona momba ao ataoko mizara verse amin'ny olona mampahereza ny olona akaiky tena meratsy mesarotra ny fiainana fa ianao me manompo an'Andriamanitra me manompo an'Andriamanitra halleluia raha miasa ao an'Andriamanitra ianao jerenao tsara any nity izy ty any
any Ukraine zao ohatra akaiky satria io moa zava-malaza zao tonga de avion spécial mihitsy no angalan'ny Amerikanina ny teran-taniny satria maninona miasa fotsiny izy miasa fotsiny izy any Ukraine fa raha potika azy Ukraine miasa ny anazy tsy potika fa efa nalainy tamin'ny roplanina isika de zao ataovy ny asan'Andriamanitra ataovy ny asan'Andriamanitra halleluja ataovy ny asan'Andriamanitra miazaka zaho amin'ny asan'Andriamanitra vao malitsika miteny hoe mandeha any am'izao tontolo zao ataovy mpianatra ny firenena rehetra nao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka sy ny fanamasina ampianara azy hitandrina zay naseky ny tandremanareo halleluja tsika vao me hiazakazaka tsika tsy varina am'izany ary tsika tsy matahotra am'izany ny obolina toko efatra amby folo obolina toko efatra amby folo nampahirezako anao hoy ten'Andriamanitra hoe obolina toko efatra amby folo andiny fahina amby roapolo ny fatahorana ny Jehovah ny fiarovana mahatoky ary ny zanany ahazo fialofana halleluja hitanao io fialofana io efa miandry anao io efa nisoratanao anao io hoy ten'Andriamanitra hoe ny fatahorana ny Jehovah dia fiarovana mahatoky aza atao mivamy fatahoranao an'Andriamanitra mahavarina am'izao andro farany zao de manomboka me tsy mampatahotra ny olona Andriamanitra manomboka medaladala arakaraka ny mahakaiky ny fiafarany manomboka medaladala ny olona fa ianao ampitomboy ny fatahoranao an'Andriamanitra ampitomboy fa ny fatahorana ny Jehovah ny fiarovana raha teo voaro zany ianao tsy mifanaovanao vaksiny mba ho atonga anao ho CDI voaray CDI tsy mifanaovanao vaksiny ahafahanao miditra amin'ny oasa io tsy zany ny fiarovan-tenanao fa ny fatahoranao an'Andriamanitra tomboa ny fahamasinana matahora an'Andriamanitra fa raha vitanao no mijanona sy mitoetra ho zanak'Andriamanitra ao anatin'izao krizy zao azo fialofana tsara ianao tsy mampatahotra ny hoavy tsy mampatahotra tena teneko anao mihitsy tsy mampatahotra ny hoavinao raha miaraka aminay eto anao de zarainay aminao zany zany fahasoavana angeza be hoe tsy matahotra ny amin'ny hoavy fantatsika ny miaraka amitsika fantatsika hoe iza moa io miaro atsika io izy io miaraka amitsika io ny fotoana nanomponao an'Andriamanitra zay nanangana an'Andriamanitra fialofana eo aminao tsy matahotra tsika misy ohatriny any amin'ny bankinao any tsy reno mahatonga anao tsy atahotra fa ny any aloha zay any raha vao misy kelikely any na betsabetsaka manomboka mba sotomy fa tsy tonga am'le hoe ilaharana ny banky ilaharana ny distributeur lany ny likida ao anatiny tsy afaka maka vola ntsony ianao ino dizy ty ho fehezina raha misy tokoa ho voafehitra ny vola azo mety 100 € par jour ny 100 € avy isan'olona ny azonao alainao na 50 € tsy fantatry zany fa na izany na tsy zany na tsisy alaina ary andry tsy zany no miantoka ny fahavelomanao ny fatahoranao an'Andriamanitra no miantoka ny fahavelomanao averiko aminao le salamo 5:10 tao so de adinodinonao mantsy ny salamo 5:10 hoy le tenin'Andriamanitra ny andao hiazakazaka ozy izy andefaingana hamonjy fialofana mba tsy ho azo ny tafidrivotra sy ny ranon'oram-baratra ryavana haingana andao haingana aza mangatakandro tena za mitenanao aza mangatakandro fa ao anatin'ny ray mpimaso zavatra io zavatra hitranga ao eto tsy fantatritsika ary za mbola mitenanao zao aloha zay mbola eto mbola misy connexion afaka mifandraitsika na any amin'ny toeranay za misy anareo teo maniro atao batisa vitatsika manao batisa en ligne ary tsisy maharatsy an'izany amboary aingana ny fialofanao fa ho avy ranon'oram-batra vatra fahorina io rivo-doza sy tafidrivotra mahery vaika mila manana fialofana zasy ianao nefa aingana hamonjy fialofana mba tsy ho azo ny tafidrivotra sy ny ranon'oram-baratra
fantatrao ny tokony ataonao ankehitriny. Hoaizy ianao. Misy mantany hoe hialika hoaizy. De tena rehefa tany amin'ny Isaia 2:30 hoe faharoa, efa fantatra fa isy lehilahy ho fierena ho an'ny rivotra, ho fialofana amin'ny ranon'oram-baratra. Ho rano velona amin'ny tany karakaina izy. Raha misy zany tena andalo fahamainana, tany karakaina ty fiainantsika ety. Jesosy eo e. Loha rano velona, tsy ho fatiketaeta isika. Ary ho alo-batolampy lehibe amin'ny tany mamy, amin'ny tany midadasika, tena hoe tena tany tsisy fialofana, misy vatolampy lehibe afaka hialofana. Ry havana malala, ndao nompan'Andriamanitra, ndao akikezintsika Andriamanitra, ndao tsika mboatra fialofana demy zao, fa tena teneniko anao, tsy tapy ty taona ty, de izy zavatra tena ho tsapain'ny tanatsika fahoriana ngeza be iainana eto amin'ity tany ty, tsy tapy ty taona 2022 ty. Fa tena teneniko anao zany, ary tsy ho ely zany, ao anatin'ny fotoana fohy nitrangan'ny zany zavatra zany. Ary anombokeo, izao tontolo zao, de andohalika. Zay rehetra tsy nandohalika teo anoloan'Andriamanitra, de andohalika eo anoloan'ny devoly, ary tena ataony mitrotrongotrongy amin'ny tany. Fa tena teneniko anao zany. Fa ianao kosa, raha tsy tianao ny andohalika eo anoloan'ny devoly, paorina, ndao tsika andohalika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa raha vitatsika mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra, ny fahavalontsika andohalika eo anoloantsika. Fa raha tsy miezaka mandohalika eo anoloan'Andriamanitra ianao, de andohalika eo anoloan'ny fahavalo. Avinahitra fa nasindrana vavy Marina ty anafehany mihitsy eto androany. Zao ny teneniny. Mafinahitra ny teniny. Ohatr'izao ny netim-boan-dralatojy nanao famitinana ny toriteny ohatrany io ataonao io. Halleloja. Zao ny teneniny hoe fehany ozy izy. Andriamanitra no hoe fiarovana ho an'ny olona mialika aminy. Mahafinahitra fa mifeheziny tao daholo ny verset rehetra rehetra. Tsara! Akasitraka ranavavy Marina ty anahy. Halleloja. Mahafinaritra misy ohatrin'io. Tamin'ny heriny izy ohatry efa nanao ohatrin'io koa raha tsy diso aho. Sotra anao fa de ahatsiarovana anao indray io. Raha latozy mamitina amin'ny ara teny, ianao mamitina amin'ny ara-tsoratra, de voafehanao reo mihitsy ny verset rehetra rehetra. Sotra anao, de Jesosy hamaly fitianao. De ataovy indray amin'ny heriny, halleloja. Sotra, reo ny fehany. Andriamanitra ny fiarovana ho atsika. Andriamanitra ny fialofatsika. Raha fantatrao fa tokony hialika ianao. Raha ohatra manao mbola tsy sasatra tsisy an'izany, misy koa mantsy olona miteny ohatr'izany, tsisy anareo re aza de taitaitra, tsisy ninona zany eo. De tsisy ninona zany, kina moa ny elofana rehefa tsisy ninina. Ina namboarina fialofana rehefa tsisy ninina. Fa ianao aho mba nanao ohatr'izany, tsisy orana fa namboatra samby fiara. Fa isika de miomana eo amin'ny fialofana. Ao avy ny ranon'oram-batra sy ny tafio-drivotra mahery, izay mitondra fahamainana eto amin'ity tany ity, mitondra fahakiviana ho an'ny olona. Sika tsy mamboly vary, fa ny vary tsy hisy itsony, fa tsika tsy maintsy hinam-bary. Ny rano ritsy, fa tsika tsy ho fatiketaeta, fa tsika tsy maintsy hisotro rano. Satria ny Jesosy tsika eo akavanantsika ho ny tenin'Andriamanitra. De fialofana tsara, fialofana avo, loha rano velona ho an'ny tany karakaina. Hotahin'Andriamanitra ne tsika tsirairay avy. Maherezy ianao, aza kivy, ary aza mantatahotra. Fa lehibe ny fialofatsika. Raha mbola tsy nialika ianao, mbola tsy nanapa-kevitra nialika ianao, mbola ny fiainan'izao tontolo zao nataonao, za tena teny aminao, fa andohalika eo amin'izao tontolo zao ianao. Andohalika eo ianao vao meny vary ray vilia. Andao hiazakazaka amin'ny fialofana. Le lehilahy fierena, ho fierena amin'ny rivotra, fialofana amin'ny ranon'oram-baratra. Rano velona amin'ny tany karakaina, alo-batolampy lehibe amin'ny tany mamy. Tapaony hevitra hoe. Misy amintsika mbola tetazona fiainan'izao tontolo zao. Ny olona tsy mivavaka ary zao rano efa mitandreza misy an'Andriamanitra. Ianao efa teo akaikiny, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra, ianao tsinitsinina an'Andriamanitra. Fahorimbe io fa tsy fahorimbe ho atsika. Itsika efa nilanja ny hazo fijaliantsika, de ny fanenjehanantsika tao anatin'izay fotoana nibavahantsika izay. Tsy fahorimbe ho anao io. Ianao manana fialofana. Ianao manana mpamatsy. Aza mijery ny eo am-pelantananao, fa raha ny eo am-pelantananao tsy nananao foana Andriamanitra raha olona mibakabaka fiteny naseny andresy lahatra ny farao.
satria tiano hita mihitsy fa tsy herinao natanjaka ao no atafavoanao amin'io fa herin'ilay fialofanao de Jehovahandriamanitra. Ivavaka tsika am'izao fotoana zao. Jesosy io misaotra anao zay. Makasitraka anao zay Jesosy any. Ny amin'ny teninao zay tonga tamin'ilay tamin'ity androany ity. Misaotra indrindra Tompo. Fa noho ny fahasoavanao dia voatory teto ny teninao. Misaotra Jesosy satria raha tsy miteny teto ianao dia ny tanatana vava teto fotsiny izay. Jesosy io amboleo any anatinay zany teny zany. Amboleo any anatinay zany teny zany. Mba hatonga anay Jesosy io tsy atahotra. Mateatika izay raha nivavaka ohatran'izay, raha mba nivavaka nan'olo teny ny fadiny ratsy, nefa atahotra zay atahoran'ny olona. Tsy aty aminay zany Jesosy. Tsy aty aminay zany Jesosy. Fa zay fantatray zay henonay. Fantatray ny fialofanao anay. Tena manana toky ianao. Matiantoka ho hainao raha nivavaka ianao hatramin'izay. Fa matahotra zay atahoran'ny olona tsy nivavaka. De inona zany? Inona fotsiny no nivavahanao? Inona no nanoloranao teny? Raha hitovy amin'ny olona tsy nanolo teny? Tsia! Manana tena intsika. Manana ialofana isika. Ivavaksika am'izao fotoan'izao Jesosy malalo. Voleo any anaty reto nay tsirairay avy. Zany fahatokinanao isorotso ety aminay ny tahotra. Aza velanao matahotra izay. Aza velanao matahotra izay. Fa tsy tokony atahotra izay fa manana Andriamanitra lehibe miasy miaro ny fiainanay. Mahavin-drano oram-batravatra ny sy ny rivotra mifofofony ny ady. Fa ny anay efa namboarinay ny fialofanay. Ary fantatray ny toerana misy ny fialofanay fa eo amin'ny tongotry ny tomponay. Amin'ny fanaovanay ny sitrapony, amin'ny fandehananay amin'ny tahotra azy. Atonganay ho tsara haro eo amin'ny fialofana. Misaotra Jesosy. Pahirezo ny tsirairay avy. Zavelanao kivy, zavelanao matahotra. Ataovy miredareda ty anatinay ny toky ny fahatokinanao Andriamanitra. Halleluja. Atolony ny tenanao am'izao fotoan'izao. Hoe ity manolo tena hiarika ao ambanin'ilay fialofana lehibe. Ialao ny ratsy fanao fa tsy mahavonjy anao reo. Ialao ny fitondran-tena ratsy fa tsy mahavonjy anao reo. Fa ny mahavonjy anao dia ny tanan'Andriamanitra mahery. Ny volonelany any analonany anao. Aza matahotra. Alao ny olona tahotra. Fa ianao efa nelo lalana mitady an'Andriamanitra. Be courage ianao. Saotra Jesosy. Akasitraka Tompo. Minao fa nianatra izay tsirairay avy tamin'ity androany ity. Miarika eo ambany elatra ao. Eo ambany fiahinao. Misaotra Jesosy io. Halleluja. Dia vosy-satana tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nafafiteto azy. Tsy afaka mamboly tahotra sy fanahina anatin'ireto olona ireto. Fa zay efa manana toky fa ny Andriamanitra miaro anay. Ny Andriamanitra momba anay. Ny Andriamanitra tia anay. Halleluja. Misaotra Jesosy. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Halleluja. Amen. Anao irarantsika maranantsika ny fotoana amin'izao fotoan'izao.
Far
misaotra antsika rehetra nahatra ny hatramin'ny farany a tapitra androany tapitra eto ny fiarahantsika fiarahantsika ny tapitra amin'ny latsinainy alina rentsika miaraka eto anatin'ny fandarana vavaka fiambenana dia misaotra anao nahatra ny hatramin'ny farany raha mbola sotika amin'irao lanitra jesosy dia rahapisitsika efa mihoana indray a ao anaty live satria anamasina ny mariazy a ndranabavitsika lalahy na misy fita zay zanak'irany mba fianarakotsika rapitso a manomboka amin'ny 12 sasany ezaka ihany anao live eto mba irahantsika rehetra amin'ny faly a ny mpijery sy mpanaraka fandarana ramoka izao dia tahiny toko daholo antsika rehetra dia samy mahery a na miaraka mbaniratra Andriamanitra fa tsisy mahakasika antsika ny loza zay ho avy samy tahin'Andriamanitra. Alleluia, amen.